Nanararaotra ny fetiny reny ny orinasa Madavision amerenana indray nietsika La Grande Braderie de Madagascar. Omaly alakamisy no nanomboka nietsika ao amin'ny kianja Barea Mahamasina ka tsy hijanona raha tsy amin'ny alahady ho avy izao amin'ny andro fankalazana ny fetiny reny. Entana sy fitaovana azo atao fanomezana ho amin'izany fety izany, araka izany no amidiny akamaroan'ireo mpivarotra 500 mandray anjara amin'ny hetsika. Anisan'izany ny akanjo, fitaovan-dakozia, haingo isan-karazany. Tahaka ny mahazatra dia tsy maintsy manisy fihenam-bidy 500 isan-jato amin'ny vidin'ny entana amidy ireo mpivarotra ary arahin'ny tompon'andraikitra maso akaiky ny fampiarana izany fihenam-bidy izany. Raha ny voalaza mikarakara dia maro ireo tonga nitsidika sy nanjifa na dia mbola tsy tena tafarina tanteraka noho ny krizy aza i Madagasikara. Tsy ho ela dia azo anaovana atletisma indray, indrindra ny taranja hazakazaka sy vikina ny kianja Barea eo Mahamasina. Efa nanomboka ny asa fametrahana ny lafika fihazakazahana vita amin'ny akora tartan manodidina ny kianja falalaovam-baolina ary heverina ny avitanjany asa izany alohan'ny 20 Jona, hoy Gérard Andriamanoisoa, sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Hiato kely anefa ny asa manomboka amin'ny 30 ny volana May, 5 andro alohan'ny andraisan'ny kianja Barea ny lalao ifanandrinan'ny Madagasikara amin'ny Angola amin'ny 15 volana Jona. Aorian'izay indray vao hotohizana ny fanamboarana. Na dia azo anaovana atletisma aza ny kianja Barea dia tsy ho afaka milalao kosa ireo mpisehatra amin'ny taranja tsipolefina sy tsipofonjam-by satria ahina ny asimba bozaka, hoy ny avy ao amin'ny ministera. Somary niova kely ny programan'ny Barea, hiala hiainga raha-pito sabotsy ho an'ny Ghana ka miala avy eto Madagasikara ireo mpilalao-ny ekipa-pirenena malagasy na ireo avy eto an-toerana izany na ireo mpila ravinahitra avy atsy amin'ny Nosy La Réunion, araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny Baolina Kitra na FMF. Saika natao andiany roa ny fiaingan'izy ireo hiatrika ny lalao mandroso amin'ny andro voalohan'ny fifanitsanana ny amboaran'ny Afrika izay fanandrinana amin'ny Black Star ny Ghana, saingy niova teny an-dalana ny fandaharam-potoana. Ny mpilalao mpila ravinahitra ny Europa sy any amin'ny firenen-kafa kosa dia hiazo avy hatrany any Ghana ka any no ifampitaona ny mpilalao tsy ankanavaka araka ny nambaran'ny FMF ny alakamisy teo. Izy fanazarantena roa ataon'ny ekipa-pirenena ny Ghana mialohan'ny lalao amin'ny alarobia voalohan'ny volana Jona any Cape Coast raha ny vinavinan'ny fandaharam-potoana hatreto.